Fa le miarabantsika rehetra tonga so eto amin'ny pejy de ialana tsiny a noho ny tsy fanaovana vidéo tato ho ato satria betsaka ny andraikitra zay tsy maintsy ny priorisena indrindra fa ny fianarana satria namaraparana ny quarter-anay zany za de be dia be ny projet tsy maintsy mifinisevana sy ny examen tsy maintsy nomanina zany de efa vacances zany zao de amin'ny taona ho avy indray vao miditra de manao vidéo kely androany ho an'izay vaovao eto amin'ny pejy de ny pejy ny titran'ny pejy moa zany hoe wannabe diplomate zany wannabe zany amin'ny teny anglisy de hoe olona te ho diplomate mafy mihitsiny ohatrany hoe raha misy olona anankiray hoe miteny hoe that dude wannabe zao ohatrany hoe he is a wannabe Rick Ross de hoe te ho Rick Ross mafy mihitsy iny namany iny ohatran'izany de ny tena moa zany anisan'ny hoe nianatra relation internationale de te hisehatra amin'izay diplomatie sy ny tariny zay de zay no nampatonga an'ilay hoe titre ny anaran'ilay pejy hoe wannabe diplomate de nafangaroana teo zany ny teny gasy sy ny teny anglisy fa raha atao teny anglisy zany le izy de hoe wannabe diplomate zany de momba ny pejy de miresaka momba ny immigration USA tsika eto hoe ino avy ireo fombafomba sy ireo lalana ahafahana mifindra monina aty États-Unis de miresaka koa tsika ny momba ny fomba atao mba ahafahana mianatra aty États-Unis ny vidéo rehefa weekend zany vidéo mivoaka weekend zany de momba ny immigration USA en général amin'izao moa zany de le mbola resaka indrindrindrindra ny vidéo androany de mbola le resaka divilôteria satria mbola ao anatin'izay saison zay tsika amin'izao de rehefa antenatenana herinandro de momba ny fianarana mankaty États-Unis zany no resahana eto de zay zany fanazavana kely ho an'ireo zay vaovao eto amin'ny pejy sy zay vao nahita ny pejy zany de ny androany ny resakantsika androany de mbola momba ny ilay divilôteria ihany ny zavatra tiako resahana androany de hoe ahoana ny fomba hisarihan'ny zareo ny anaranao amin'ilay resaka tirage au sort zany de inona ny tokony ataonao sy ny sisa sy ny sisa ny tokony ataonao aloha zany amin'izao fotoana izao de tsy miasa saina amin'ilay izy satria tirage au sort le izy ny anarany rehefa hoe loteria le izy fotsiny aloha zany hoe diversity visa loteria de efa ao anatin'ilay anaran'izay hoe loteria tirage au sort zany de aza miasa saina amin'ilay izy aloha fa tohizo ny fiainana de any amin'ny volana Mai any tsika mijery hoe voasarika ny anaranao sa tsia de atorotoroko tsika ny zavatra atao rehefa voasarika ny anarana tiako tsindriana eto hoe ny information rehetrarehetra avoakako eto de hitany amin'ny tranokalan'ny fanjakana amerikana de anjarantsika no manao recherche satria zay no zavatra tsara indrindra hoe rehefa misy olona manome information anao tsy hoe tsy mahatoky an'ilay olona ianao fa fomba anankiray mba ahafahana manita-tsaina sy fomba anankiray mba ahafahana koa hoe mikarokaroka zany de ahoana ary ny fomba hisarihan'zareo ny anaranao ao anatin'ny izay programa izay izay diversity visa lottery visa programa izay de voalohany indrindra tsy omen'zareo zany ny time hoe aiza ho aiza amin'ilay etape zareo no
manao etapy anankiray zany. Ny any time in fantatritsika zao de ny hoe Rôvina no mandray anjara am'lay programa de Rôvina no voasariky ny anarany. Isan-taona de manomboka amin'ny voalohandohan'ny volana oktobra ny herinandro voalohany na matetika herinandro voalohany ka hatramin'ny herinandro voalohan'ny volana novambra any any zany no manatsofoka ny anarana sy mombamombanao rehetra ianao de any amin'ny volana Mai aorianan'izay no manao mijery hoe voasarika sa tsy ny anaranao. De volana Mai foana moa matetika le izy, ny exception anankiray hitako zao nandritry ny Covid satria vitsy ny mpiasa ny gouvernement tam'zany no afaka niasa de nembotra tany amin'ny juin na faraparan'ny juin tany mihitsiny ary amin'ny fijerevan'ny anarana. De reo ihany ny time in fantatritsika. De zao ny zavatra mitranga rehefa misy olona anankiray mandray anjara. Rehefa isan-taona zany de ohatr'izao ny fomba hiprocessevan'zareo ny ity programa ity. Voalohany indrindra aloha zany de zarazarain'zareo amina région ny dossier-n'olona rehetra. Zany hoe raha ohatra zany ianao malagasy de ny région anao de Afrika. Na aiza ianao mipetraka na aiza ianao mipetraka na any France. Raha ohatra indray ianao ka hoe gasy ray gasy reny manana nationalité français de nataonao tao anatin'ilay dossier hoe nationalité français sy ohatran'izany de raha ohatra ka hoe ao anatin'ilay country eligible France de mety zay. Fa ho antsika gasy aloha zany amin'ny ankapobeny de ny région antsika Afrika. De ny dossier-n'olona tsirairay avy zay nandray anjara mahazo rehefa ohatra zany hoe ny ahafantarana hoe lasa le dossier anao ka tena hoe nandray anjara ianao de mahazo an'lay antsoina hoe confirmation number zany na le numéro de confirmation zay tehirizinao rehefa avy nanao an'le application ianao. Mila mahazo an'iny zany ianao mba ahafahanao mijery lay anaranao amin'ny volana Mai hoe voasarika sa tsy. De ny zavatra mitranga de omen'zareo case number, omen'zareo numéro ray hafa zany ny dossier anao rehefa tafatsofoka ao. Ankoatran'le confirmation number iny ho anao iny hijerevana an'lay hoe anarana voasarika sa tsy. Omen'zareo raha ohatra zany hoe nisy olona teo amin'ny ohatrany hoe ataontsika hoe tsotsotra hoe olona teo amin'ny 100 teo zany nandray anjara tamin'ny région-ny Afrika de omen'zareo numéro tsirairay avy 1 ka hatramin'ny 100 zany ny région-ny Afrika. De ohatran'izao hoe ny cas tena matetika zao de ny hoe raha Divi-Loterie 2026 de 2026 EF de le numéro azon'ilay dossier anao zany. De omeny an'izay zany de io mandeha par randomization moa zany filazan'zareo an'izay de tsy hoe zay mitsofoka voalohany ao no mahazo 1 mahazo 2 sy ohatran'izany fa de ohatran'ny hoe tirage au sort zany raha ohatran'ny hoe raha manipy raha misy lavaka maromaro de reto le ohatra hoe lavaka 10 de atsipinao fotsiny le izy de zay mahazo na le fahafolo ary mahazo numéro 1 de mahazo numéro 1 fahafolo. De ny tiako tenenina zany randomization foana ny zavatra ataon'zareo amin'izay. De rehefa vita zay satria in case number iny no tena manan-danja be rehefa voasarika ny anaranao. Le numéro de confirmation zany manan-danja be iny satria iny ijerena an'le anarana hoe voasarika sa tsy. Rehefa vitan'zareo zay de manao an'le sivana amin'izay izy. Zay no matetika hoe misy olona manana case number hoe ambony be ny case number-ny de misy olona manana case number hoe ambany be de gaga tsika hoe le olona teo anelanelan'izay zany tsy voasarika. Normal satria mandeha mahazo tsivana be da be alohan'ilay tena fisarihana
ny dossier-n'ny olona tsirairay avy. Inona ary ny mahasitsivana voalohany? Mahasitsivana voalohany io zany système daholo no système efa tena sophistiqué be no manao an'io zavatra io. Mijery ny doublon, ny triplan sy mijery n'ilay resaka sary, zay no nahatonga anahy tena nanindry mafy sy tena hoe niteny mafy atsika teto amin'ny pejy hoe ilay sary mba ataovy tsara, ataovy professionnel de ilay information atsofoka ao mba ataovy information tena hoe mombamomba anao fa tsy noforonina zany tsy ohatran'izany satria nahoana be dia be ny olona manao fraude satria teo aty Amerika. Ohatra anankiray zao ohatra ny hoe aleo haka anarana gasy tsika de alana tsiny raha ohatra hoe anaranao ty fa zay aloha zany tonga ato am-bava ohatra ny hoe Ravaomalala Bernadette Jacqueline ohatrany de manao application zany Ravaomalala Bernadette Jacqueline mampiditra ny rehetrarehetra de ny ao an-tsain'i Bernadette Jacqueline hoe plus manana dossier be dia be plus zany ray am'ireto voaray de misy zavatra ovaovainy kely ohatran'izay fa ny zavatra tsy ao an-tsain'ny Ravaomalala Bernadette Jacqueline de hoe iny dossier an'iny misy zavatra anankiray tediavin'iny tediavin'le système hoe ahoana ny ahafantarana hoe doublon. Misy olona hoe afa madika ny anarana avy eo de rehefa tonga le izy de jerena hoe anarako tena anarako io misy olona zany tena manao zay ataony manao zay tiany atao mihitsiny izy manao zay farany heriny mba ahafahany hoe voasariky. Tsy tsara izay satria fraude ny dikan'izany de reny sy ivan'ilay système. Ahoana ny ahafantarana hoe doublon? Voalohany indrindra mijery ny sarinao izy, misy ny atao hoe facial recognition ilay système, rehefa hitany hoe olona mitovy ihany reto satria ianao tsy maintsy mila sary ianao na maka sary satria raha hanao sarin'olona hafa ianao rehefa voasariky ny anaranao tsy tia olona ty le tato anatin'ny sary ianao aloha zany folo taona zany ianao tsy afaka manao application ana visa mankaty États-Unis raha tena zay tokoa le cas de aza manao an'izay satria manimba ny fiainanao zay, ny fiainana hoavinao de misy olona tena hoe maka sary ihany izy fa ohatra hoe misolo akanjo izy sy ohatran'izany. Ny ahafantarako an'izany moa zany de izaho manaraka forum ana immigration be dia be ny olona mifraude de ny antony itenenako antsika an'izay de mba hialana amin'ilay satria ireny zavatra ireny tsy hamonjy anao mihitsy ireny, tsy ahatafitanao mihitsy ireny, tsy hampahatonga anao tonga aty États-Unis de zay zao zany le resaka fraude. Fa eo amin'ilay zavatra tena mila evitena le hoe sary tsy tao anatin'ny enim-bolana satria io facial recognition io de mahafantatra tsara hoe taminao viny io sarinao io no nalaina. Misy olona miteny hoe le sariko tamin'ny eritaona ihany ampiasaiko sy ny tariny. Mety afaka ampiasainao iny fa fantatry le système ange hoe io aloha zany isan-taona zany de mi-reset zany le système de vaovao daholo miditra ao fa ny ahafantarany hoe sarinao tamin'ny eritaona ihany ampiasainao ny sary alaitsika anie ka misy datiny ny sary alaitsika raha iny ny atsofoka ao le système mijery tsara hoe mifanaraka ve ny size-ny sy ny background ao aoriana ao sy ohatran'izany. Manao an'ilay application anao de mifanaraka ilay izy, ny angeza ve mety, boum alefanao de mety. Fa avy eo amin'izay mangalanga antsika sary makanisany amin'ilay hoe propriété, hitanao tsara ao hoe taminao vina no nalainao io sary io, hitanao tsara ao hoe tamin'izao ohatrany hoe tamin'ny 19 décembre ohatrany 2023 tamin'ny 9 maraina sy 7 seconda nalainao io sary io. Rehefa makany amin'ny propriété ahoana tsy ahitan'ilay système an'izany, zay zany anankiray rehefa ohatra ka hoe tsy mifanaraka amin'ilay sary amin'ilay critère-ny zareo sarinao de efa voalany zany ianao.
Zany hoe ny tena tiako hatongavana eto zany a, ireo zany tena mila hevi-tena, doublon ray a, resaka fraude ray a, satria raha vao manao information diso ianao a na atsofoka atao na voasarika ary ny anaranao a, tsy hahazo an'ilay visa zany ianao, tsy hahazo an'ilay green card zany ianao ankanesana aty États-Unis. De miala any zany reny olona rehetrarehetra reny. Raha ohatra ka zany ka nahafeno an'ilay critère zany ianao a de tafiditra ao anatin'le pool an'ilay hosarena am'zay ianao a ao anatin'ilay randomization, eo zany ianao a, zay no mampatonga anahy tena manindry mafy foana hoe arao tsara le fepetra, satria na de hoe tirage au sort ary le izy, na de hoe zavatra loteria ary le izy a, rehefa mahafeno ny fepetra ianao mbola misy masitsivana le izy a de voatsongo ao ihany foana ny anaranao reo rehefa tena hoe chance ianao, rehefa tena hoe tena tsara chance ianao e. De zay sy zay a no fomba isintoman'jareo a anaran'olona tsirairay avy. De mety manontany tsigny tsika hoe fa maninona le izy ny any amin'ny volana mi vao mivoaka ny anarany, satria zay process zay tena détail par détail no jerevan'jareo anazy, satria amin'ny voalohany aloha io a mbola ino ty izy ty, mbola machine daholo no manao anazy, fa misy mason'olombelona am'zay a mi-verifie an'ny dossier tsirairay avy, de zay vao lasa le randomization. De any amin'ny volana may any am'zay a vao finaliser zay rehetrarehetra zay, de am'zay vao hita hoe voasarika sa tsia ny anaranao. De zay sy zay ny androany a fa amin'ny manaraky indray ary de maso tô.